ao amin'ny filazantsarany jaona jaona toko fafy jaona toko fafy manazava ny amin'ny valany hoe manazava izy ny amin'ny fiangonana eo amin'ny valany Jesosy ny valany Jesosy fenondro eo da misy karazana ondry anankiroa eo aka miato n'ity fiangonana ity misy karazana ondry anankiroa ny ondriny Jesosy sy ny hafazana efa samy tafiditra ao ambala daholo samy am-piangonana dia fantanana azo findohany tena zao dia hoe ianao io ondriny Jesosy ianao satsy ondriny Jesosy ianao satsy anino tsara ty toriteny ty fa ny fiainanao hoe zany fiainanao hoe zany ndeha evakitsika nanomboana zao toriteny zao misaona toko fahafolo ny ndiny fa fito ambopolo sy ny fahavalom-bopolo amin'ny anaran'i Jesosy ny ondriko mihainy feo ary zaho mahalala azy ary izy manaraka ary zaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy hamindrombaka azy amintany mamaritra ny ataony hoe ondriny Jesosy dia eo amitenenina hoe mihainy feo mahafantatra izy fa mahalala azy Jesosy le ondry manaraka azy le ondry omeny fanomezana dia fiainana mandrakizay sy tsy ananana raha tsy miraisinao kan'izay zany ondry zany ioperan-tanany tsy hanarafitra azy ary tsisy handrombaka azy avy eo am-pelan-tanany tsisy handrombaka azy tsisy fahavalo handrombaka azy avy eo am-pelan-tanany zany ondrikenan Jesosy misy fanoharana anankiroa fanao mitoriteny rehefa manazava nytoy loahevitra toy izy ary mahavariana fa tena miteny ny fanoharana ozy izy mitoriteny matetika hoe raha oharina amin'ny andraim-by raha oharina amin'ny aimant raha oharina amin'ny andraim-by Jesosy dia andraim-by izy manitra automatiquement any aminy ny ondry mitofana fa zao kosa manosika iary izy ny manosika iary zay tsy mitofana ihany aitsika le Matthieu 7:21 hoe fara Matthieu 7:23 hoe mila aminy ianao mpanao mena zany hoe le olona faly mitotely faly mamaky boky sy ny karazany fa tsy misaina azy tsy mitandrina azy fa hoe jarina mitsay miala amiko ianareo mpanao mena riavana raha oharina amin'ny andraim-by Jesosy tsy mino fiainanao tena hoe manitona anao izy amin'ny fomba tsy haitohainao nanamarina zany ianao raha manamarina zany ianao dia ondriny Jesosy ianao sa ianao le hoe atozy miary mpanao mena sy fantatra le fanoharana faharoa tahak'izao ozy mitoriteny hoe ny olona mitovy fanahy amin' Jesosy satria ondry fa tsy ondry ny hafa ny olona mitovy fanahy amin' Jesosy satria ondriny dia tahaka ny vanjy tratra ny hafa
vanja tratra ny hafa ka mipoka rehefa manaky teny, rehefa mandeha amin'ny fotoam-bavaka sy mitakizany, rehefa mahita ny soa nataon'i Jesosy, rehefa mahita sady mampianatra mampisaina fahagagana nataony, tsy be fampitanina, tsy be fandava loatra fariseo reny, fa tahaka ny vanja mipoka atsasakana fa tena hoe miraikitsany talanjonana ary manaraka azy tahaka ny vanja tratra ny hafa ianao miavana raha mbola tsy zany ianao fa tahaka zositakisoana ndraiky ratao-piangonana zao position sosialinao tena amin'ny anaran'i Jesosy mbola tsy ondry Jesosy ianao ka mety atao-piangonana ianao azo plasy réservé fa tsy manana plasy réservé ianao amin'ny anaran'i zay fampietrenetana voalohany ravanamana mazava hoe zany mazava zany. Dia alitsika jery ohatra ombry Jesosy ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ao. Dia raha antsika mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany sy faharoa, ny andininy voalohany sy faharoa. Ary tamin'izany andro zany Herôda mpanjaka nanintsitra ny tanany hampahory ny sasany tamin'ny fiangonana, ary izy namono an'i Jakoba rahalahin'i Jaona tamin'ny sara. Izy namono ny ondry kelin'i Jesosy antsoina hoe Jakoba tamin'ny sara. Ty Jakoba ty raha ny tantara, izy no tahaka ny fiangonana tao a Jerosalema, lohan'ny fiangonana tao a Jerosalema. Ary satria no misongadina ohatran'izany ianao, ary misongadina izy amin'ny maha-ondry kelin'i Jesosy azy, dia ninjeny Herôda, ninjeny Herôda moa mpanao politika rehetra sy mahafaly ny vahoaka ampiorina ny sezany sy ny fahefany no atao, dia hoe ahafaly ny vahoaka vonoa ary vonoa tamin'ny sabatra. Jakoba ondry kelin'i Jesosy ho fampaherezana antsika ty Jakoba tia, le Jakoba lazainy hoe rahalahin'i Jesosy, demi-frère moa zany, fa tena hoe rahalahin'i Jesosy, ary nanana demi-frère vitsivitsy Jesosy, anisan'le demi-frère-n'i Jesosy ty Jakoba ty. Raha jerentsika ny zaona toko fa tsy tadiko ny zaona toko fonafatsiritsomany fa lazainy zaona hoe Jakoba tia nisy fotoana tsy nino an'i Jesosy ao amin'ny filazantsara zaona izy tsy nino an'i Jesosy fa nierisera an'i Jesosy izy tsy nino an'i Jesosy, tena zay mihitsy lazainy filazantsara fa zao namindrany Jesosy fo izy reoany, namindrany Jesosy fo izy, ary namindrany Jesosy fo azy taminy dia hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia anisan'le olona zay nisehony Jesosy raha nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo reoany. Seho tamin'ny kefasy Jesosy, seho tamin'ny izy 12 Jesosy, seho tamin'ny ranatsongy 500 Jesosy, seho tamin'ny Jakoba. Azany nampiona ny finoan'ity Jakoba ty reoany, ary ananana antoka hoe ondry kelin'i Jesosy, ondry kelin'i Jesosy. Dio arisy fa hoe sambolona gadray dia hoe voelika ho faty, fatabatany hoe vonona amin'ny sabatra izy. Azo antoka reavana, azo antoka. Fa tsy maintsy miverimberina atao an-tsainy Jakoba, atao ampigadana atao, ary natao tomboavaka no hoe za Jesosy atao ampigadrana, za atao ampigadrana.
zany ndray dia ondrikelinao, zany ndray dia mihainy feo anao, zany ndray dia fantatra hoe mahita ianao avy any an-danitra atao mpigadrana ato mahita an'izao fahoriko zao ianao, ary ny feo anao no natonga anaraka anao, nanaraka anao dia nanaraka anao tonga ty ampigadrana. Fa zao nomenao fiainana manak'izay, ary fantatra fa tsy mivelana, ary raha ny atao mpigadrana araka ny tenin'ny Jaona teo, tsisy manomaka eo amin'ny tana maherinan'i Jesosy, tsisy aromaka eo amin'ny tana maherinan'i Jesosy. Dia ahoana izy maty ny sasany normalina be ny fantanena, ahoana izy maty tena hoe raha tsy hanendanitra isika tsy hafantatra an'izany efa tsy hanambarany Jesosy. Fantaranao fa nanahirana sainao le hoe Jakoba navelako vonono, fa zany miazona ny Jakoba teo ampelatana teo tana mahery ary namela azy ho vonoina sabatra. Mandao jerentsika ny Romanina le ara, Romanina toko faefatra amby folo, Romanina toko faefatra amby folo ny andimy fahavalo. Tena ataony ondrikelin'i Jesosy. Dia raha tsika mamaky zany Romanina efatra amby folo zany amin'ny alalan'i Jesosy, fa raha velona isika dia velona ho an'ny tombo, raha maty isika dia maty ho an'ny tombo. Ho amin'izany na velona na maty isika dia ho an'ny tombo ihany. Ny ondrin'i Jesosy dia miteny hoe velona sa ho faly. Ny ondrikelin'i Jesosy dia miteny hoe raha velona dia velona ho an'i Jesosy, ary raha maty dia maty ho an'i Jesosy. Ondrin'i Jesosy sa ondry. Ondrin'i Jesosy, ondrin'i Jesosy. Efa voasoratra any an-danitra, any boky any an-danitra any, miandrontsika tsy iray amana. Any Andriamanitra rira manorana zany amin'ny tana marina, fa ny adito ny andraikitra dia mamantatra ny tenako hoe amakivaky amin'ity taona ity aka ny ondrin'i Jesosy izany satria ohatra manaraka rehefa anatin'ny Jaona toko fafito andiny fadimy le hoe Jakoba tsy nitarika teny Jaona toko fafito andiny fadimy. Ny ohatra manaraka rehefa manaiso ny ondrikelin'i Jesosy, ny ondrikelin'i Jesosy dia fata-pivavaka ho an'ny ondrikelin'i Jesosy. Ny ondrikelin'i Jesosy dia fata-pivavaka ho an'ny ondrikelin'i Jesosy. Jerentsika ny asan'ny apôstôly fa roa ambin'ny folo ariary. Dia raha tsika mamaky ny andiny fahatelo sy ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa hitany fa sitaky ny Jiosy zany dia nandroso ny sampra ny Petera koa izy, efa mihitanana ny fihinanana ny mofo tsy misy maserasera tamin'izany. Ary rehefa nosamborona izy dia nataony tao an-tranomaisina ka natolony tamin'ny miaramila enina ambin'ny folo ambena, dia nipiasa hamoaka azy ho eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny pasy andifadimy. Ary Petera nambenona tao amin'ny tranomaisina, ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra. Ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra. Zay hoe fahamarinana ny ondrikelin'Andriamanitra dia mivavaka ary maharitra mivavaka ho an'ny ondrikelin'i Jesosy zay fahoriana. Misy trano anakoho eto izay sarina fanjakana anakoho. Ny anankiray trano maizina prison izay sarina fanjakana devoly. Ny anankiray trano
misy fivavahana nenganeka ho trano moa zany resana zany trano misy fivavahana zay a sarin'ny fanjakan'andriamanitra fanjakan'devoly trano maizina trano fivavahana reo no fanandrina reo fanandrina izy atao baiboly faharoa no fanandrina ao amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiainana ary ny lesona volamena zay ampietreretana antsika eto le fiangonana naharitra ny vavaka tsy hoe aleotsika no vavaka fangatana rehefa vita zao tonteny zao dia vitan'izay fa nandritry ny herinandro manintsy voafantatra hoe nigadrainy Herôda ny Petera dia raikitra fivolimbavaka tao am-piangonana andro amanala maratsy arivo zany ny fiainan'indro tenan' Jesosy avana fa n'indro tenan' Jesosy rehefa dia okaty am-piangonana ka misy fivoriana dia tonga izy atsasakadiny après rehefa fantany hoe vita ny vavaka sy ny toroteny le mesazy raha zany ianao ary misy an'izany ato miovahinao fa tsy indrokenan' Jesosy tsy indrokenan' Jesosy zany ry hoe mantovy zany anta zany ianao fa reky naharitra ny vavaka ianao herinandro manintsika izy mivava ary maraina vao maraina ratsy maraina n'iny hoe andro tokony aminona ny Petera iny mbola tsisy valimbavaka le avanao fa tsy nakivy ny fiangonana zany e fa ny azo ny fantany hoe niondrokelin' Jesosy dia mivava maharitra mivavaka point afoan'Andriamanitra maneo ny voninahiny raha ondrokelin' Jesosy teny amin'io sy amin'herinandro ary totombonao ao amin'ny fiainanao fiainam-bavaky raha andraimby Jesosy ka hoe tanjina marina ianao hamonjy indrity biblika raha manana fanany Jesosy anao tovajatratra ny hafa ianao sendra namonjy selina dia verina am'zay ay ohatran'izany tokoa fa oa raha andraimby aminao Jesosy raha vanjatratra ny hafa ianao rehefa miaraka aminy hoavy ianao amin'ny 30 avril aferetan-torabava anatevina ny 500 mpanao février aferetan-torabava fa tsy amorona ratsagatsy amanona naliavanao ondrokelin' Jesosy ianao ondrokelin' Jesosy ianao ondrokelin' Jesosy ianao liavanao madivaray miampy sasany gamba dia hoe raha aretina raha hoanina miareka tena tsy afitra tsony pastera tena tsisy solution tsony dia avy ny anjelin'ny devoly eraky ny devoly eto aliananareo io fa anymainio eto any amin'ny gasy io fa zao sa mafantatrona ny tomantontany gasy verina taty any fa rehefa fanasitana vetivety avy eo fataorina faorina avy amin'ny devoly ny farany ondrokelin' Jesosy ianao ondrokelin' Jesosy ianao mitombo amin'ny fiainana ahafantarana hoe miompana marina amin'ny Jesosy famarinana sy fampietreretana fanaleavana Jesosy raisitsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo andimy fahafalo asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo andimy fahafalo anaran'i Jesosy ary ilay anjery tamin'ny miskina ary feheziny kapanao tena taonsa avelony teo mandeha ary ilay anjery tamin'ny miskina ary feheziny kapanao tena taonsa miondrokelin' Jesosy ary hitatsika teo dia vava mino fa maro maitsy mijery an'le loha efitra tamin'ity hoe ino moa le loha efitra amity
maneo tanamaheliny toko andriamanitra. Fahoana ny azonanao ny tanamaheliny iny tsy afaizana tsy jereo manao ny tanamaheliny andriamanitra amin'ny vavaka rana miazona ny tanamaheliny tombo a rehefa miazona n'izany amin'ny vavaka atao amin'ny finao fa tsy ampianarana tsy ajery fa rehefa vavaka ny figonana jero ny vanim-bava misy anjery iran'andriamanitra misy anjery iran'andriamanitra ary ny ataon'ny ondrikelin'andriamanitra eto Petera dia hoe manao a zay lazainy anjery mankato zay lazainy anjery eo ampigadrana izy fa mankato zay lazainy anjery tsy be kajikajy tsisy fisalasalana fa miteny amin'ilay anjery hoe misy kiny fezo ny kapanao dia natao zany mitsangana izy dia mandeha mitsangana misy kiny Petera ondrikelin'andriamanitra itoavana sarotsika mpanoty izy ahoana moa mahoe sarotsika mpanota ny Petera eto amin'ny tantara ity le mpanota zany dia io Petera lazaina fa ohatranomaizina matory na izy matory no miary raha fa le mpanota rehefa lazaina matory le mpanota matory a amin'ny toromasom-panahy sy ny toromasom-pahafatisana zany matory izy ahoana moa sary ny fiainantsika fiangonana ondrikelin'ny sary ondrikely Petera io le gadra miazona azy le gadra dia tsy ina fa mifahotana zay mamatotra ary masina hoe gadra efatra fatotra amin'ny gadra anankiroa Petera mbola misy gadra anankiroa ao ivelany impossible miara azy ohatra ny fahotana mamatotra antsika eo zany Petera matory eo le gadra zay ozy itsika hoe fahotana amatorana antsika ary erota devola zay nandefa Petera andetranomaizina riavana dina ny fampaherezana amintsika amin'izao marain'izao mitompo maniraka anjely teny aminareo hoe mitompoky any amin'ny voninahitra ary sika rehetra tian'andriamanitra ho anjely ho an'izay olona zay mpanota ao anaty toromasom-panahy ary mampitonga amintsika zao afaka zao riavana mbola maro mitovitovy ara-panahy nandreny tenin'ilay anjery Petera dia nangato inona nataony voalohany misikiny sika nge rehefa ao anaty tranomaiziny fahoriny rehefa ao anaty tranomaiziny fizahan-toetra mety ny fiainanao zanatra ny tranomaizina zany voafatotry ny fahotana isan-karazany voafatotry ny fahazaran-dratsy voafatotry ny avinavo ary matetika ny olona iana matetika ny arakaraky ny tombony kanefa mitombo ara-pahalalana fotsiny fa tsy mitombo amin'ny fanahy manahaka ny Kristy feno avinavo koa zany mafantatra olona hoe olombe fa tena modely amin'ny avinavo na modely ratsy amin'ny avinavo zany mamatoka azy zany ana sarotra lama efa mba olombe takizany fa raha tsy manitsaka fandaminana izy tsy oetritra angamba hoe za olombe au-dessus des lois zany le fahotana mamatotra tokatratsika maro mitokatrano ohatrany tranomaizina maro mitokatrano ohatrany lafo maro mitokatrano ohatrany any anaty avy maniraka anjery amin'izao marain'izao ary vo mitontra le anjery dia efa nanelatrelatra teo fahazavana be
arosa izy mpandinika hoe de volana ny andro dia mazava be ny alina fa ohatran'izany io manelatrelatra ny voninahitran'andriamanitra anafaka anao ny teniny nanao dia miskina evanao miskina aza manay krisy aza mitambotsotro aza makarahitena tizao miskina jerentsika petera voalohany teneny petera tiava petera voalohany toko voalohany andiny fa telo amby folo raha tsika mamaky ny anaran'i Jesosy hoe tapavoalohany ho amin'izany skino saina akeo ho amin'izany skino hakan'izao ny sainao hoe sany miafatra ho an'ny endrik'ilany Jesosy anaty fahoriana anaty tranomaizy ninina endriky tranomaizy mety araiko mitaizanao efa mataona hoe skino ny sainao ozy Jesosy skino sainao ankatoavy ny tenin'Andriamanitra fa zao raha tsy misikina ny sainao ianao mety vetivety ianao dia mihimotra mety vetivety ianao dia mihimotra ho amin'ny tranomaizy satria manino satria ianao mbola hoe voakavy misy selula misy ianao mandalo fiambenana voalohany mandalo fiambenana faharoa le fiambenana revana dia ohatra hoe mandalo fiambenana voalohany ianao le olon-drasa ny rahanao taloha ro sakaiza ratsy taloha dia oizany tena avandao any dia raha komba miseho masina eo ndry komba miseho mivavaka eo mandalo fiambenana faharoa ianao dia le fomba ratsy efa tianao ialana fa nazakanao tamotra ny kolokolo zany mandalo amindreo ianao pastera hatram'izay nandraisako ny Jesosy ipreuve miampy ipreuve fiambenana voalohany fiambenana faharoa afaka fiambenana faharoa manao hoe ofy non mbola misy vavahady vy ao fa skino saina rotrikely Jesosy skino saina zany ny efatra volamena mentopana marizo skino saina dia ny fakagana ao fiainana ary fakagana voalohany ataony aminao dia no le ondry ovaina ondry